Nahatsiaro manokana ireo zokiolona sy ireo fianakaviana sahirana ny fiangonana ny convenanty na ny NCM amin'izao fankalazana ny andro ny vehivavy izao tafiditra indrindra ao anatin'ny asa amin'ny fampelezana ny tenin'Andriamanitra izay antom-piasin'ny fiangonana radio ity hetsika anaty ity. Zokiolona sy olona sahirana misy 570 avy eto anivon'ny commune ambanivohitra Mahitsy district Ambohidratrimo no nitoloran'ny fiangonana New Covenant Meeting na ny NCM vary sy savony androany ny fanindran-dalana tamin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena natokana ho an'ny vehivavy ny tanterahan'ny fiangonana androany ary tafiditra feno ihany koa ao anatiny andraikitra fiangonana ho fijorona vavolombelona ny asan'Andriamanitra etỳ antany. Nanamafy ny mpitandrina sitraka Razafin-Drakoto avy amin'ny fiangonana NCM teto izay nitondra ny ten'Andriamanitra fa afatra ho an'ny kristiana ny tokony havanana amin'Andriamanitra. Io apahateny soratra masina nitsongaina tao amin'ny Korintiana 2:5 andininy 20 tapany biora teo no loahevitra netana teto. Tokony hiavana amin'Andriamanitra ny kristiana isan-karazany. Betsaka eto amin'ity tanàna Mahitsy ny kristiana. Tokony samy hiavana ny kristiana, hiavana ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy, hiavana ny kristiana iny na anara-piangonana. Ary zay ny atongavana eto hoe miampihavana anao amin'Andriamanitra. Tadio fa androany dia andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy zava-dehibe zany ao anatin'ny firenena, zava-dehibe zany ao anatin'izao fitantanana ny firenena zao satria mila mihavana amin'Andriamanitra ny olona. Tsika dia tadio fa rehefa tonga ny fahotana dia tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona, tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona. Ka zany no ambaranay amin'ity androany ity satria tonga eto amin'ny tanàna Mahitsy zany hoe ny olona eto Mahitsy mihavana amin'Andriamanitra. Raha faly ianao aloha anatin' zany dia ataontsika te hatanana mafy an'Andriamanitra raha te hihavana amin'Andriamanitra ianao. Nosafidin'ny fiangonana NCM manokana ny commune ambanivohitra Mahitsy anaovany ity hetsika fampelezana ny ten'Andriamanitra ity noho ity commune ity varavarana Antananarivo. Ary avy amin'ny lalam-pirenena fahefatriny tokoa mantsy dia eto no idirany eto Antananarivo. Namafisy ny mpitandrina avy amin'ny NCM fa tanjona amin'ny alalan'izao hetsika izao ny atonga ity varavarana Antananarivo ity ho lasa varavarany fihavanana amin'Andriamanitra ka anomboka eto koa ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny andavanandro ny kristiana.